taorin'ny fanambarana izay nataon'Andriamatoa Lainiriky Jean fa iray amin'ireo kandida ilatsaka ho vidiana filoham-pirenena ny tenany dia miseho lany sy ny tsy vidivikevitra eo amin'ny antoko politika izay misy azy dia ny EPSDM sy ny UDRC. Misy moa ny mitsipaka izay filatsaka ho vidiana izay ary misy kosa ny manohana etsy ankilany. Andao raha antsika ny tadibavao mbola vola ravavy Tsirakotrasoana mitondra ny andinindinizay. Vakroa ny UDRC taon'ny fanambaran'Andriamatoa Lainiriky Jean fa nisan'ny kandida fifidianana filoham-pirenena ny tenany. Andaniny PSDUM sy ny UDRC izay manohana ny filatsaka ho vidiana Andriamatoa Lainiriky Jean fifidianana. Anisan'izany Andriamatoa Pierre Tsiranana sy Emile Razafy Manandraibe. Ho azy ireo dia mifanaraka amin'ny fenitra sy ny politika izay napetraky ny UDRC ny filatsahan'ny ty farany amin'ny fifidianana. Ankoatra io dia manohana ny tetiandro izay efa neken'ny vondrona iraisam-pirenena izay nanapaka ny anaovana fifidianana filoham-pirenena melohan'ny solombavam-bahoaka ny ekipan'Andriamatoa Lainiriky Jean. Le président Lainiriky Jean dia membre ny CST. Zay jiaby membre ny CST, ny CST Emile, na CST Pierre Tsiranana. Zay miaraka amin'ny groupement UDRC. Ary ny UDRC dia président Lainiriky no président. Ka rehefa tena ny président Randrajoelina fa zay tsy latsaka tsony. Nanomboka tamin'ny mois de juin 2010 izy nazy hoe tsy latsaka. Satria izy miteny izy moa koatra tsy dia konten'olona loatra ohatrany tsy dia nanana loatra le rehetra. Nefa efa niteneny ny zavatra za manana enregistrement mikasika ny zavatra. Dia rehefa nagnano izy teo hoe bon za tsy latsaka. Dia nivory malaky ny bureau-ny UDRC hoe ahoana antsika ty. Satria ny olona tohanantsika ty efa hiady. Satria misy article agnatin'le amin'ny groupement any milaza hoe ny article 3 hoe tsy maintsy mahazo ay dia manohana ny UDRC dia manohana ny Andradjoelina amin'ny présidentielle ary anohana azy. Ka izy rehefa tsy nanao le présidentielle intsony zany dia efa tsy voafatotra amin'izay intsony zany zay, tsy voafatotra amin'izay zavatra zay. Dia nanapa-kevitra zany ny bureau-ny UDRC hoe hotohanantsika ny candidature-ny président Lainiriky amin'ny PSDUM, hotohanantsika bureau-ny UDRC. Dia zay no natonga anay ny nanao an'izay zavatra zay. Ary zay dia magnamafy zay fa anohana ny président Lainiriky. Zay koa tsy misy hoe miala amin'le tolona zavatra misy, zay tsy miala amin'ny tolona fa eto zany ohatrany misy fisarahana kely. Hevitra amin'ny resaka élection zany mazava ny hevitry ny UDRC ny législative tsy misy nanapaka hoe ny législative no toanana. Ny antony dia tsotra. Ny UDRC dia miara-miasa ary manaiky amin'ny fanapahan-kevitry ny communauté internationale. Ka mazava ny hevitra hoe ny communauté internationale dia efa nanapaka fa ny présidentielle ny mandeha aloha zay vao ny législative. Dia tohananay fanapahan-kevitra io satria mba tsy hahisin'ny crise lava reny ny vahoaka efa mijaly. Ankilany kosa ny ekipan'Andriamatoa Reboza Julien izay mitsipaka izay fanambarana nataon'Andriamatoa Lainiriky Jean amin'ny irotsaka ifidiana izay. Araka ny fanazavana nentin'Andriamatoa Reboza Julien nandritra ny fionana tamin'ny mpanao-gazety izay nataon'izy ireo tetsy amin'ny Hôtel Le Louvre Antaninarenina dia tsy miankina amin'ny fanapahan-kevitry ny ekipa mpitantana fa miandry ny fanapahan-kevitry ny UDRC ny momba ny fanendrena ny candidat rotsaky ny UDRC amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Tsy miteny misy ny congrès national ka miandry ny fehi-kevitry ny TGV. Fa ny congrès national kosa miteny hoe miandry ny fehi-kevitry ny UDRC. Rehefa miteny ny UDRC izay tokony ho candidat ny PSDUM. Ny UDRC izay mitsipaka ny filatsahako ho vidiana Andriamatoa Lainiriky Jean amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia hanatanteraka fionana lehibe rahampitso etsy amin'ny Hôtel Colbert. Araka ny fantatra dia isan'ny fanambarana goavana izay ataon'izy ireo.